Eliara Faro abotsina ny lisym-pifidianana hoy Eliara Bevahiny. Fampahafantarana ny asa ny député tsy saniatrika adihevitra Augustin Ndiamananoro. Toetry ny andro tapitra ny fahavaratra ho maina ny andro manomboka ny asabotsy. Alarobia 2024 manatitra ny araba tomboka kilasy tombovavy atonga sao tanatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ianao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany mazava ny afatra avy amin'ny vovonana firaisan-kina raha nampita afatra ho an'ny olom-pirenena androany tao Tsirony Mandidy mila mandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Andatsabato ary hiaro ny safidy. Manatitranitra ihany koa izy ireo fa handray fepetra amanoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana. Fanadihadiana. Andro fefatra ambin'ny folo amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka isika amin'izao. Hitambaribary ny tsy fitoviana lenta amin'ny fiatrian'izany raha ny hita nandritra ny fitsidiam-paritra nataon'ny firaisan-kina eny fanadiny eto andrenivohitra aza. Tsy manaraka ny fenitra demokratika no miaro fandikan-dalàna ny fampelezan-kevitra misy amin'izao hoy ny filoham-piara-mitantana ny firaisan-kina. Fampelezan-kevitra dia anehoana hevitra malalaka tovi-zodoany rehetra. Nefa amin'ity fampelezan-kevitra miseho aty tsy izay fa ny laklany alililina filambaniny. Ka raha ohatra hoe manontany ahy ianareo hoe ahoana fahitako azy tsy manaraka amin'ny fenitra amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra izy. Matoa ny teny Andrenikabary eny milaza fa hoe amin'ny laharana 2030 amin'ny constitution dia tsy manana zo mihitsy zareo anirakiraka satria ny responsabilité ny président de la République dia garantir ny neutralité. Faharoa 2020 amin'ny constitution ihany dia milaza mihitsy fa hoe président de la République tsy maintsy migarde foana maray aman-dreny azy fa tsy mahazo manao hevitra momba ny asana ny aloha. Dika zany dia zao hoe izy zany tsy mahazo mampifangaro ny asan'ny président de la République sy ny asan'ny mpanao politika na filohan'ny atoko politika ny ary izy. Dia fahitako azy tsy manara-dalàna ary hitako misy fanaratsiny sy fanaovana propagande manena ny district. Zay ny fahitako azy. Ary tsy maintsy fahitako azy maharaka lalàna. Taotry ny fitondram-panjakana no azo andikana ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao hoy koa sy Parena Auguste. Sisy olo makaty amin'ity fitondranyity solo. Sisy olo makaty amin'ity. Iay nandeha vangaindrana ay farany teo ny président ino raha vitany iangerazolina mo kabony raiky vitany WC public raiky vitany vangaindrana. Akory fidanana sud-est amin'izany sy fidanazy ahay sy fidanazy nanay laotra sy fidanazy ny Tamatavy sy fidanazy ao Antananarivo tandremanareo soa dia misy Tsirony Mandidy etoa hotratry farany fa hoe sisy fidanio matokanareo Tsirony Mandidy. Ka izay manahirana anazy lasa sy manara-dalàna tenen'ny président teo satria matahotra izy mangovotry mandrovo sy efa manao tao fahatany tena zavatra tokony zaza atao ataony. Ka io sampiovara io sampiovara fizaragny zirona koa volany raha koa ny volany banque mondiale filet de sécurité tosika fameny alay fazaranareo io alay vola omeny fa vato alasakanareo vato ny firaisan-kina ihany ankoatra ireo tany amin'ny faritra maro isinna fanararotana sy fandikan-dalàna ihany koa ny tao miandry vazo raha ny tatitra. Misy colonel anankiray sy toloko anarany fa fataky sika tsara misy izy any gendarme dia miaraka manao propagande amin'ny candidat mpazakana dia hoe ity dia fidio satria ity dia vitianay fantatray anao ny fandriam-pahalemana. Enareo ane na ie candidat eo asanareo zany ny fandriam-pahalemana zany satria enareo zany ny tena mampisiko sy mampisy ty fandriam-pahalemana ity. Raha enareo gendarme ko tenao politique manova démission dia milasa candidat misy maramina manao candidat faranareo sy magnampy ataovagna asanareo mahazo fitandreo-filaminana anareo sécurité anareo fiarovana le vahoaka anareo fasa miditra politika anareo fa tandremo mora mivadika toratoa. Tsy tazapotsiny ny firaisan-kina fanao ny fomba rehetra ampanjakana ny tany tantalàna
isy ny fitoriana ho apetraka izy ireo manoloana izany araka ny efa namafisiny ny vovonana. Anao fitoriana mihitsy izahay. Amin'ny fitoriana ataonay mazava atalefanay eto Madagasikara dia alefanay makany ivelany ho avy eo daholo sadeka ho avy eo ny COI ho avy eo daholo zareo Union Européenne nanao fanamarana zareo hoe marina tokoa fa misy tena fanitsakitsahana lalam-panorenana. Izany manitsakitsaka lalam-panorenana izay zava-dozy tsy maintsy mitondra an'izay izay. Kiondalana lehibe ity fifidianana solombavam-bahoaka ity anehoan'ny olom-pirenena rehetra ny safidy mba hananganana firenena vanina ary ametrahana olom-banina afaka hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Nampatsahivy firaisan-kiny indrindra ho any tena mahazava-dehibe ity fifidianana ho hatrehina afaka izinandro ity. Izy zany no mamola vola lalàna aroso hitondrana ny firenena dia mampandana an'izay volavola lalàna izay miaraka ny teti-bolam-panjakana. Hoe ty ny budget atokana mba ampandrosoana ny ety amin'ny faritry Antsimondidy ohatra. Ary fahatelo farany manara-maso izy miasa ny gouvernemanta. Dia rehefa tsy manaraka tsara gouvernemanta dia teneny afaka manao empêchement amindreo izy, afaka manao motion de censure izy. Izay ny asany. Izany zany mila mahalala zany ny vahoaka. Izay no mahatonga aty ty hampalala zareo reo tsy atahorana intsony izy ireo. Satria zava-doza mihitsy misy eto Madagasikara. Atao izay tsy hampalalana ny vahoaka ny zava-misy marina. Sy ny lalàna momba an'izay dia matahotra izy. Dia rehefa matahotra izy dia azo indray tampitahorana isaky izay navaony azy eo. Dia izay no mahatonga anay ity mametraka afatra sy manoro azy. Izay no mahatonga mitetyty hoe teo aho malala tsara ny fomba fitantanana ny hoe fifidianana malalaka madio. Izoran'ny fifidianana anatin'ny filaminana sy anekeny rehetra ny voka-pifidianana. Mitaky ny ampitsara ny mpitondra ireo tsy fanaran-dalàna atao ny vovonana firaisan-kiny. Indrindra ny fandraisana andraikitry ny CENI sy ny HCC ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefany eo ampelatanany ampiarana sazy avoalazany lalàna amin'ireo izay manao fandikan-dalàna sy ireo kandida izay nahazo tombony tamin'ireo tsy fanaran-dalàna ireo. Miantso ny fiombona be iraisam-pirenena ihany koa tsy taza-potsiny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara sy ny fanosiosiana ireo soatoavina demokratika iraisam-pirenena izay ataony mpitondra ankehitriny ny vovonana firaisan-kiny. Mifandraiky amin'izay vaovao izay ny filoham-pirenena ny kandida mpanjakana samy manitsakitsaka lalana velona avokoa hoy ny kandida Eliara Bevahiny. Raha ny zava-misy eo amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa izao manabotsina lisy-pifidianana ny kandida mpanjakana hoy ny fijoroana vavolombelona milaza ny tsy petrapotsy moa ity kandida ity sy ireo mpanohana azy manoloana izao fanitsakitsahan-dalàna mibaribary izao. Asin'Andria Malala sy mbola afa-tsara. Ankoatran'ireo teritery sy fandrahonana ireo mpiasam-panjakana toy ny kandida akaiky ny fanjakana ao Toliara faharoa dia fantatra ihany koa ankehitriny fa manabotsina lisy-pifidianana izy ireo amin'izao fotoana izao. Hoy ny kandida ho solombavam-bahoaka no sady filohany antoko politika Otrikafo Eliara Bevahiny. Raha ny distrikan'ny Toliara faharoa manokana dia isan'ny mampisafiritaka amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny lisy-pifidianana satria misy lista hafa ataon'ny kandida mpanjakana sy ny fomba azy ampitomboany zareo na abotsiny zareo na gonfleny zareo ilay lista ka lasa mampiteraka sahotaka ao anatiny izay ny faraparany teo zao dia mikany commune Andranovory dia tratra fa misy amin'izay io zavatra io nefa fantaka fa miparitaka ny distrikan'ny Toliara faharoa ka mba milaza ihany izay hoe io ne matoko izay mandray anjara amin'ilay fifidianana dia vonona hiatrika ny zavatra rehetrarehetra izay misy. Tsy ipetrapotsiny manoloana izao fanabotsonana ny lisy-pifidianana izao ny tenany amin'ny makandida azy hoy hatrany fanazavany. Izay eto dia mametraka amin'izay andalany fanabotsonana ny lisy-pifidianana ataon'ny kandida mpanjakana izay dia aza mieritreritra ianareo fa hipetraka amin'izao fotsiny izay fa tsy maintsy hanao fomba rehetrarehetra ihany koa hanoherana ian'izay manao antso avy. Izany ny tena mpisorety ekipa rehetra sao dia sanatria izao fihetsika ataonareo izao no ampiteraka fisavontana na ampiteraka ady amin'ny alalan'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity satria solombavam-bahoaka eto ny resaka na ny vahoaka fidy koa raha tsy anaiky mora fotsiny hoe ahozinao isafidy. Ilay fifidianana ara-bola moa zany iny efa tsy resaha intsony iny fa ny hoe fanidinana ny safidy-bahoaka izay amin'ny alalan'ny fanabotsonana ny lisy-pifidianana amin'ny alalan'ny teritery samihafa izay hoe tsy afaka anaiky ny zavatra sahala amin'izany koa izay fa tsy maintsy andray fetifety rehetrarehetra. Tsy vitan'ny kandida mpanjakana irery ihany no manososy ny lalàna fa hatramin'ny filoham-pirenena izay tsy tokony handandy amin'ny antokony intsony hoy hatrany Eliara Bevahiny.
ohatra noraisany tamin'izany ny fitsidiana nataony tanytoliara voalohany sy faharoa na ilay iromara arangely hoe sika rehetra miaraka amin'ny andranovelona ny efatsy manara-dalàna satria amin'ny filoham-pirenena azy zany dia izy hoe raha ilay imbona ny rehetrarehetra dia zay tsy isy anjey fitanilany zay nefa hita be hoe mitaniry izy ao amin'ilay izy zany satria lasa tsy filoham-pirenena zany andranovelona fa lasa ny filohan'ny heromara ny tezemapara tsy fantatra tsony zany le izy tsy fanarahan-dalàna zany zay nefa dia mbola asiana zay fampielezan-kevitra mivantana zay ihany ka hoy zay hoe mba tokony samy andray fepetra tokony samy mitandra ny tsirairay ao anatin'izy mba tsy isiny ny korotana mialoha mandritra ary aoriana dia fifidianana soloavaovao ity satria raha ny zavatra misy zany dia hoy zay hoe ny filoham-pirenena izay tokony homode manoloana ny fampanarahana ny lalàna manoloana ny fanajana ny lalam-pandroenana indray zany no manitsakitsaka an'izay lalàn'izay ka miantso zay nandreo tokony andraikitra rehetra mifanandrify tokony andray fepetra mahakasika ny lalàna zany dia hoy zay hoe ao ny ACC sy ny karazany mila jerena zany zavatra any satria na ny tokony izy be dia be ny candidat-mpanjakana tokony efa disqualifie ao anatin'izay tsy fanarahana lalàn'izay ho an'ny otrikafo dia tahotra tsy fahatokisa-tena intsony no mahatonga ny candidat-mpanjakana sy ny filoham-pirenena manao izao fihetsika mamofady ho ana firenena milaza azy ho demokratika izao malohana izany dia tsy sasatra miantso ny senisy ny ACC mba andraina ndraiky ny ankoho ry Eliarabe vahiny sy ny ekipany zany hoe rehefa jerenao zany le izy dia milaza azy no matanjaka ilay candidat-mpanjakana milaza azy tsy matahotra mizaniza nefa ny tena marina dia matahotra tanteraka tsy matoko tena ao amin'ny fiatrehana ilay fifidianana fa manao an'izay faneriterena rehetrarehetra zay mba hampiemotra andreo ilay mpifanandrina aminy zany dia marobe ary miariary ireo fandikan-dalàna atao ny volomboasary saingy atreto atao tany tsy misy lalàna i Madagasikara manao izay daniny kebony ny mpitondra sy ny kandidany ireo rafitra natao anara-maso ampiantra lalàna sy anafay no mangina tanteraka mijery fotsiny izao fandikan-dalàna izao mampametra-panontaniana ireo pirenena mpanara-bavao raha toka hitondra Madagasikara ho amin'ny filaminana ny fangina ny senisy ny ACC malohana izao fanitsakitsahan-dalàna izao mila mandray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny olom-pirenena rehetra hiadina amin'ny mety isiana kajikajy sy kilalao maloto samihafa mibaribary mantsy ireo fandikan-dalàna ataony mpitondra fanjakana izay andrasana fanapahan-kevitra avy amin'ny seni sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana misy olana ireo endrika fandikan-dalàna saika manerana ny faritra eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao efa nanatsikafina izany vovonana firaisan-kina izy ireo izany anamafiny sy ny fepetra raisin'ireo rafitra mpikarakara ny fifidianana toy ny seni sy ny ACC manoloana ireo tsy fanajana lalàna miverimberina ataony mpitondra fanjakany nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa androany kandida avy ao amin'ny distrika na Tsimondrano naneo ireo tsy fanaran-dalàna hita ao amin'ny fari-piadidiny hitan'ny ekipanay tany zao dia misy talehana sekoly mpanjakana mametaka afisy ny candidat-mpanjakana hitan'zareo zany dia misy ny président Pokotany manao an'izany koa mametaka afisy zay hoe tsy fanarahan-dalàna zany misy aty ny eto Tsimondrano moa dia misy mpiasa-mpanjakana ohatra ao anaty listra zany dia mamory ny mpampianatra rehetrarehetra zareo dia any ambady dia any moa izany ny teny hoe tsy maintsy manohana ny tsy maintsy mifidy ny candidat misy tsindry manao tsindry zany matahotra zany dia manao tsindry za moa zany eto dia manentana anareo mpampianatra nareo mila mijoro asehoy fa zany mpampianatra zany dia olona manamaha izy azy zany tsy manaiky tsindritsindrin'ny olona zany fa manana fodi-kevitra hijoroany rehefa any amin'ny isoloir any tsisy mahita zay arotsakareo dia aza manaiky tsindritsindrina aza manaiky teritereny zany fa tsy misy dikany maha hoe mpampianatra maha hoe nianatra nareo raha ohatra ka mbola izao amin'izao andro zao nareo mbola anaiky an'izany tsindry azo lena atao anareo zany ndao hiaraka hijoro aminay fa zay sa hiaro ny tombontsoa anareo koa rehefa lany eo miaraka miaditsika any ampelantanan'ny olom-pirenena tsiraray avy ny fahefana andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ary aro ny safidy
antoka iray zona miady amin'ireo mety hoendrika fanararotany sy fandikan-dalàna hafa izany. Misy andraikitsika lehibe de lehibe mihitsy mba ialana amin'izany fandikan-dalàna izy zany. Voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy isika mandeha mifidy. Mila tonga maro be isika mifidy zay aloha zany zo koa nena izanatrany ny fividianany tsy tereny sika fa zotsika olo-pirenena ny mifidy de mila any amin'ny fividianana mihitsy sy lacrymogène fa zotsika tsy rairay avy olo-pirenena 12 taona no afaka mifidy daholo de mandeha mifidy maro be sika. Izay aloha zany ny andraikitra voalohany mba ialana amin'izany tsy fandikan-dalàna zany. Rehefa milaza ao anatin'ny fividianana itsika izao no tianay tsisy afaka manohitra an'izany faneho-kevitry ny vahoaka rehetra zany. Zay no andraikitra voalohany adivana amin'izany tsy fanaran-dalàna zany. Mazava ny voalazany lalàna mifeny fividianana tony eo amin'ny 5:30 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniany ny fitondra ara-panjakana ara-politika. Manampy izany ny 5:40 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarina amin'ny asan'ny vondrona antoko politika. Araka ny 9:40 andalana voalohany eo amin'ny lalana Fehizoro, larana 7-20 tsipika aotraotra valo mifeny fividianana dia voarara ny fanaovana fitokanana zava-bita mandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Ny andalana faharoa amin'io andain-dalàna voalaza eo ambony io dia milaza fa tsy azo ny mpitondra fanjakana ataony manao fanambarana manokana izay mety hanome vahana sy tombony ho an'ny kandida. Araka ny 9:20 amin'ny lalàna mifeny fividianana voalaza eo ambony dia tsy mahazo manao fampelezan-kevitra manohana kandida ny tompona ndraiky mpanjakana ambony. Ny 9:30 amin'ny lalàna mifeny fividianana io dia milaza ihany koa fa voarara ny fampiasana ny fananam-panjakana hanaovana fampelezan-kevitra hanohanana kandida amin'ny fividianana. Andrasana araka izany ny fepetra raisy ny senisy ny HCC manoloana izao tranga izao. Ho fampahafantarana ny vahoaka ny tena anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena dia nikarakara famelabelan-kevitra nandraisan'ireo kandida ho solombavam-bahoaka anjara ny firaisamonim-pirenena safidy androany. Nanatrika izany Asinandria Malala sy mbola afa-tsara. Anjarany olo-pirenena ny mampiasa ny fahefany ametrahany izay solotena azy sy andrafanam-pahan-kevitra eo amin'ny toerany ao anatin'ny 5 taona mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny safidy. Hanomezana sehatra sy ampandraisana anjara ireo antoko politika maro lafy na avy amin'ny fitondrana na ny fanoerana na ny mahaleo-tena anehoan'izy ireo ny andraikitry ny solombavam-bahoaka amin'ny fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainan'ny malagasy dia nisy ny hetsika ivitoerana safidy ny arahana tamina kandida maromaro androany. Natao izao famelabelan-kevitra izao mba ahafahany olo-pirenena tsy ho diso hevitra ny amin'ny anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka hoy ny safidy. Tena tanjony le ady-hevitra ahafahandreo solombavam-bahoaka sehatra anankiray aloha zany izy ity ahafahan'ny solombavam-bahoaka mapita any amin'ny olo-pirenena reo andraikitra zany hoe solombavam-bahoaka zany ina ny iraka zany sy ireo vina satria ireo solombavam-bahoaka ireo no andray ny fanapahan-kevitra amin'ny toeran'ny olo-pirenena mandritra n'izay fotoana mandritra ny 5 taona izay esana eny anivon'ny anteny meram-pirenena izay dia ahafahany ihany koa zany hoe ao anatin'izany zany sady mamolavola lalàna izy no mandany lalàna izy no mijery ihany koa manombana ny asan'ny gouvernement sy manao tambenandraikitra ny amin'ny olo-pirenena. Zay zavatra zany sehatra ty ady-hevitra ty sehatra anankiray ahafahany mampita amin'ireo olo-pirenena ireo ny tena tanjony ao anatin'izay hoe fiazakazahana eo amin'ny toerany mahasolombavam-bahoaka an'izay mba tena isy mipaika tokoa any amin'ny olo-pirenena ny izay fanapahan-kevitra ho raisiny mandritra ny 5 taona rehefa tonga eo amin'ny toerana mahasolombavam-bahoaka an'izay izy. Raha ny zava-misy tokoa mantsy atao anatin'ny 5 taona lasa izay dia nidina ny asiny antemeram-pirenena hoy maître Antra Razafimanatsoa solombavam-bahoaka amperinasany sady mbola kandida amin'ny fifidianana ho avy. Ankoatra izay tombotsoan'olo tokana no narovan'ireo solombavam-bahoaka akaiky ny fanjakana any ka lasa solombavam-panjakana sisa izy ireo. Politika panjakana mahomby resantsika izay politika panjakana izay no tsy fantatritsika amin'izao fotoana izao satria tsy politika panjakana no misy fa politika n'olo tokana
didijatona fanaovana antsozay ary zay anisany natonga ny kandidava dia voadrafaisakiana BDB tsy afaka mirotsaka ary misy moa amin'izao fotoana zao dia hitatsika fa misy olona efa ampanaovana fampielezan-kevitra dia sakanana fotsiny zao terena tsy maintsy mamoana ny kandidava fanjakana zany zavatra zany zany hitatsika hoe mivona tanteraka tena mivona tanteraka fa tsy misy rafitra hoajainy eto an'ity firenena ity rafitra anankiray ngezabe na fanjakana institution faharoa eto amin'ny firenena zany anteveram-pirenena zany mila ampiakarina ny asany zany apetraka amin'ny toerana misy azy ny solombavam-bahoaka fa amin'izao fotoana zao a solombavam-bahoaka miakamaroa avy amin'ny mpitondra fanjakana zay fa maronisa solombava-fanjakana ary tsy mety tsiny ny vahoaka raha ohatra ka manao tsinitsinina ny solombavam-bahoaka satria tsy manao nasana solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka maronisa ny akamaroany a vanify ny anteveram-pirenena mbola ampirinasa daholo ireo fa soya maro be lehibe maro be amin'ireo a no tsy kandida intsony ka tsy ny anirenana andreo olona karazan'olo loatra zany intsony no anisan'ny fanamby anankiray zay ho ataonay a mba atokisan'ny vahoaka malagasy hoe ny solombavam-bahoaka zany keka rafitra ngizabe anankiray miampika ny fiainany sy ny hoaviny rehetra satria ireo lalàna rehetra zao lanina ao nifina teneram-pirenena sy izay rehetra no lanina hatramin'izay a dia mipaka any fiainam-bahoaka raha ohatra ka nanao ny asa ny fahefana mpanantanteraka ny fahefana mpanantanteraka nefa treto dia fahefana tsy nanatanteraka ny lalàna zay ny lanina fa ningezabe tao anatin'ny lalàna zay dia ny ataontsika hoe loi de finance ny telo-bola mpanjakana tsisy tsy voavorafitra ao anatin'izany loi de finance zany raha ny makasika amin'ny fiainan'ny vahoaka ny social vahoaka zay resantsika io fa zay tiany le mpitondra fanjakana atao amin'izao fotoana zao averiko foana hoy hoe tsy misososier milatsina ny teny frantsay satria zay mety azahoany azy tsy misososier amin'ny fiainan'ny vahoaka izy fa ny fiainany zareo ny fitombotso manokany no ataony zay mahabe posy any mahafeny posy azy a sy mahatsaratsara ny fiainany zareo fa mitatsika fantrana mipapana pauvreté généralisée hoan'ny malagasy manontolo boriboritany voalohany manokana moa dia ahitatsika an'izany hoe mahantra tena mahantra fateranokana amin'ny vahoaka anatin'ny loto ao anatin'ny rano maloto mandavataona maririna tsy boriboritany tsy voalohany boriboritany voalohany raha ny fahitana azy satria tsy misy fikarakarana sy fiainana ataon'izany mpitondra fanjakana zany mila solo tena azo antoka hitondra avo ny etaitam-bahoaka mila solombavam-bahoaka afaka anaramaso akaiky sy andresy lahatra ny governemanta ho tombotsoa am-pirenena ny ovidiana azahoana manatanteraka ny tena fampandrosoana tsy medrika iaina fitaka sy fampanantenana pokaty ny malagasy isan'izany ireo mponina amin'ny boriboritany faefatra any amin'ny olom-pirenena malagasy tsiraray ny fahefana ampitsarany fitaka sy lainga izany dia ny amin'ny fividianana amin'ny 7 Mey izao iady ho an'ny vahoaka ampandroso ny tanàna ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faefatra Rina Randriamasinoro. Fampafatarana ny asan'ny député fandraisin-dahatra ny mponina androtsaka ny vatolarana voalohany ao amin'ny bilita tokana ny fampiresahany Rina Randriamasinoro teto Anosibetsena androany. Tsy isan-kerinandro ny fifidianana, tsy isam-bolana no eny am-pelatana ny vahoaka ny fahefana fa isaky ny 5 taona ary amin'ny 7 Mey ho avy zao no akaiky indrindra. Mila tonga saina ahafahana miala izao zava-misy izao ny mponina ao amin'ny boriboritany faefatra hoy Rina Randriamasinoro. Tsy mendrika ny iaina fitaka sy fampanantenana pokaty intsony mantsy ny vahoaka ny boriboritany faefatra hoy hatrany Rina Randriamasinoro ka izay no antony mampijoro azy hitondra ny tenin'ireo sahirana.
fitana tony eo avinay fividianana dia hoavinay ny olona adino ray zay fijanina nandritra fiatao zay fividianana tsy misy isan'andro fividianana ko tsy misy isan-kerinandro indray mandeha ihany ny fividianana ao anaty taona karaha vao tsy mifidy tsy mampiasa voa amity indray mandeha ty tsy mampiasa taona jereo olona nay nametraka olona eo ka na efa hita fa efa tsy mandeha tsony ny fiainana efa tsy misy sakafo tsy mahatsabo tena tsy manao misy olo mavavahoaka nangatanana fotsiny nay eo zany foana be ny ainatsika fa amtya atao tena irahina no ametraka solo mavavahoaka tena hiavovoaka malagasy tena zay a mahay alatsara ny tena fahoriny vahoaka ihany fa tsy hoe vahoaka mila sakafo vahoaka mila fitsaboana elefany a teleferika natao zave zao nilainareo ety be de be zao ny zavatra iainatsika be de be ny olona tsy mahatsabo tena nareo teto zao fizaha-pahasalamana isorana an'andriamanitra hoe eto ngapafitsindrina fa zay toerana nalehanay rakotra daholo foana marary de le olona amio efa tsy tenenina hoe nyteny toera tsy amin'ny sakafo ianao fa tokony sakafo de sakafo hoanina mihitsy tsy misy raha vao tsy mifotsika raha vao tsy miray intsika mizavatra misy zao de tsy tapatonga tsony ty firenetsika ty de tiavateraka mitsika fa manentana anareo zany ataovy zavatra hoe fividianana me io a amin'ny androany de numéro 1 fidina zay a afahatsika miaro anareo mifampitsinjo mifampitsinjo hoan'ny taranakitsika mifampitsinjo hoan'ny firenetsika io fitsaboana io aza matahotrynareo fa toy izatsika foana io na hafalany aby satria fantaka hoe ilay vahoaka le izy mila misalama raha ohatra ka marary inona moa ny avotao fahasalamana nge voaloaka reny tsisy inona avotao akoatrizay ka raha hoavy ny olona mizaraka entana sona ino ay fa vahoaka re volatsika ihany fa rehefa tonga ny fividianana alohan'ny andatsahana vato le 10 militra kely iny vidina lafo be iny a alohan'ny andatsahana an'iny a azanody tady tsara fijaninaelanatrami'zay rehefa tianareo ifara zao fahorintsika zao a satria fividianana io ahafahana manova ny fitondra sy mitantana de aza mifidy am'olona mampizany numéro 1 vidiny zay a androany dia nikarakara etsika fizaham-pahasalamana mamaim-pona niaraka tamin'ny fanafody ny kandida larana voalohany Rina Randriamasinoro etsika izay mbola hitohy rehefa lasa solombavam-bahoaka ao hoy hatrany Rina Randriamasinoro izay nanome tohanaina ihany koa ireo rehetra tonga an-tsabo tena teto. Herinandro sisa dia higadona ny fividianana solombavam-bahoaka eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Mitohy manaraka izany fampelezan-kevitra ataon'ireo kandida mirosaka hofidiana. Ho an'ny boriboritany fady manokana eto Antananarivo renivohitra nomena havahana ny olom-pirenena. Andraisana ny etahitan'izy ireo amin'ny alalan'ny fitetezana ny isa-tokantrano ny eny an-dalambe sy anaty elankelan-trano samihafa. Ampolon'ireo fokotany efa voatsidika mitohy hatrany izany. Raha teny Anjanahary 2 sy 2S izy ireo omaly dia niona tamin'ireo mponina teny amin'ny fokotany nanisana ny kandida larana fahatelo Fetra Ralamozafimbololona sy Girivo Randrianarsoa androany. Ny tompo-andalan'ireo vahoaka nanaraka azy ireo resy lahatra fa voninanova miaraka amin'ny kandida ny firaisan-kina. Lafim-baovao hafa kosa indray manodidina ny fampianarana. 7 alina sy 10 hetsy ireo mpianatra taona fafito hiatrika ny fanadinam-panjakana voalohany azon'ny sertifika CEPE na dia ny azy anisan'ny mpianatra nala CEPE eto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra dia izy no maro-piadina indrindra amin'ireo Cisco manerana ny nosy 2,7 alina zany tamin'ny taondasa ary nidina ho raika amin'ny 7,5 alina zany tamin'ny ity taona ity. Raha ny salanisa manerana nosy kosa dia nahita pitomboany 300 nisan'ireo mpiadina CEPE. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Itsokatra amin'ny rampitso alakamisy ny rivotra aly izay ka izay no mampangitry ny atsika arahina erika amina faritra maromaro isan'izany eto Analamanga, Alaotramangoro, Sava, Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany.
Iakatra tsikelikely nefa ny maripana manomboka ny zoma raha ny fanazavany sampandrara mpamantatra ny toetry ny andro omaina ny andro amin'ny akabeny manomboka ny sabotsy tapitra hatreo ny fahavaratra sy ny taona fiforoana ny rivodoza hoiatra ny meteo Madagasikara. Marisaka avy any ivelany aritra hatramin'ny rampitso alakamisy ny fanomezam-boninahitra ny vatana mangatsiaka ny filoha iraniana miaraka amin'ireo olona valo hafa namony any niaraka tamin'ny alahady teo. Rampitso alakamisy ao Mashhad kosa nanatontosana ny fanitrihana azy ankoatra ireo mponina analiny fireneny samihafa nanome voninahitra azy. Fanadihadiana. Iraniana anal no tonga tao Teheran name voninahitra farany filoha iraniana Ebrahim Raisi izay maty ny alahady teo vokatry ny fianjerany angidibe nitondra azy. Niofaofa ny sainam-pirenena iraniana miaraka amin'ireo sary n'ity filoha nodimandry ity. Ny mpitarika faratapony Republika Islamika Ali Khamenei no nitarika ny vavaka nandritra ny lanonana fanaovam-belomany Ebrahim Raisi sy ireo olona valo hafa niaran-doza niaraka taminy. Anisan'izany ny ministry ny raharaham-bahiny Hossein Amir. Natokana ho andro tsy fiasana androany any toerana saika efa nahazo afatra taribia avokoa ireo mponina anatrika ny fandevenana. Firenena maro no lasa fandefa solitena amin'ny fandevenana toa ny Rosia, Iraka sy Turkia. Nanatrika ny lanonana ny mpitarika ara-politika eo amin'ny hetsika islamista palestiniana Ismail Haniyeh sy Naim Qassem avy amin'ny Hezbollah. Raha ny vaovao ho tanterahina rampitso alakamisy ny fanitriana ny Ebrahim Raisi any amin'ny tanàna ny Aviny any Mashhad avaratra tsinana ny Iran. Tsy aivina fa efa nanomboka ny talata teo ny fombafomba mpandevenana tao Tabriz, tanàna lehibe any avaratra andrefana izay nitrangan'ny loza. Nafindra tao amin'ny tanàna Masiny Gom atsimo renivohitra avy eo ireo vatana mangatsiaka sivy norakofana ny sainam-pirenena iraniana izay narahina vahoaka maro. Aritra 5 andro ny fisaonana ao Iran raha ny didina avoaka ny manam-pahefana any an-toerana. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Warainao misesy izao ny fandairana Global News aorian'izay ny fandairana ho député ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe un sac de billes. Ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny fitora sasany indray.